Oui, coucou daholy de faly miarabantsika mpanaraka ny page Rijasoa Manana amin'izao arivariva zao. Zavatra tokony ambara zanaka sa tsy ambara, zay ny titran'ny live-tsika androany. Resaka fanabeazana moa le izy, resaka fitaizana ny zanaka. Manodidina indrindrindrindra hoe rehefa miteny amin'ny zanakatsika hoe tsy manambola za, mino ve izy rehefa miteny amin'ny zanakatsika hoe tsy afaka mividy an'io za, mino ve izy atraiza le ataontsika hoe ny zavatra azo tenenina sy tsy azo tenenina amin'ny zanatsika. Ty zavatra ty moa de safidy, averiko tsara ny fanabeazana safidy, tsisy hoe tiany mety, tiany tsy mety, fa mila mahafantatra kosa tsika ray aman-dreny hoe inona ny conséquence raha ohatra ka milaza an'izao tsika amin'ny zanatsika. Le resaka fananambola sy tsy fananambola zany. De namaky commentaire moa za de misy miteny hoe mbola kely loatra le zaza, tsy tokony lazana ny fasahiranana. Misy sasany miteny hoe ny zavatra rehetra ambaranazy ny vola mivoaka fa tsy tenenina anazy ny vola miditra. De zao zany ny opinionko personnel am'le izy hoe ny nataoko tamin'ny zanako zany no zaraiko eto, fa na zanaty zany ho tenenitsika foana koa hoe inona zany no mahatonga le ray aman-dreny sasa miteny hoe aleo tsy ambaranazy mihitsy aloha ny vola miditra. Ny fitenenantsika ny vola miditra amin'ny zanatsika de mampisy risque, zany hoe mety tsy hatana secret le zanatsika de tenenina amin'olona any le izy hoe mamanay sy papanay na dadanay na neninay na mamanay mahazo vola ohatran'izao. De zany hoe lasa tsy confidentiel tsony zany le fiainatsika fa lasa boky mivelatra hitan'ny olona. Zay zany ny maharatsy an'izay. De eo koa zany le ray aman-dreny sasa mieritreritra hoe tsy tiany hiasa saina le zanany hoe sahirana dadanay na sahirana mamanay. De ohatran'ny hoe zany koboniny ao foana, fa aleony zany amin'ny zanany miramirana foana zany fiainana, la belle vie, ataontsika hoe mahafinaritra foana ny fiainana. Aleony zany atao an'izay fa le zanany tsy tataraina ny zavatra ratsy, indrindra ny fahasahiranana. Nefa mila tadiditsika fa na ny masotsika de efa milaza hoe sahirana tsika, ny endritsika rehefa tena tsy manambola, rehefa tena hoe sahirana misy zavatra manahirana, hita amin'ny endrika tsika zany, hita amin'ny masotsika, hita amin'ny fihetsiketsika, ary indrindra tsapan'le zaza, zany hoe les enfants sentirany zany le zaza. Azonareo azoazo ny an-tsaina ihany hoe tena misy zavatra manahirana an'ity ray aman-dreniko ty, na ny mamako na ny dadako, ainy akizy zany. De aza mieritreritra tsika hoe tsy ainy ka, ainy foana io, fantany azoazony. Raha hoe zaza fa lehibe manomboka 7 taona eo zany de efa mahatsapa an'izay izy hoe manambola na tsy manambola mamako, fa tsy te hiteny fotsiny. Misy koa moa zany miteny hoe tonga de fantany amin'ny alalan'ny laoka atao na sakafo hoanina na ohatr'izany. Zany zao de efa mety indisy ahafantarany hoe rehefa misesisesy le laoka matsatsotsato na le laoka entre guillemets atao hoe ratsy, ohatra hoe anana fotsiny amin'izao androany, ny pitsoniny, voamaina fotsiny, raha afaka pitsoniny, ataontsika hoe miditra amina miverina anana indray, tsisy afa-tsy sira, de efa zany zany mety raha tsy hoe tena marary safidy mihitsy angambany de zany zao de efa mety indisy anankiray ahafantarany zanatsika hoe tsy manambola tsika, tsy mahavidy ny zavatra tokony vidiana. Ohatra hoe misy fitaovana ilain'le zaza ny ampianarana de mody avadibadika atsika fotsiny izy hoe okaloha, fa fantany ihany zany hoe sahirana le ray aman-dreny. De ny ankizy zany tsy tena hoe
hoe tsy mahakobo na hoe tsy maharaka araka ny eritreretantsika fa mahafantatra ihany izy. De ny zavatra tadidintsika zany hoe ny ankizy de mijery, ny ankizy zany de manara-maso an'izay zavatra ataontsika rehetra, de indray ny averiny rehefa lehibe koa izy. Rehefa ohatra zany tsika hoe tsy miteny amin'ny zanatsika ny karamantsika, de tadidio fa rehefa lehibe iny zaza iny de tsy hiteny amintsika koa ny karamany. De za moa zany le expérience-ako personnel ho any teneniko nenay zany tantarainy amin'ny zanakay daholo ny vola miditra aminay, hoe reto ny karamanay hatramin'izao zany hoe na misy bizy nataonay na ohatra zany de atorony amin'ny zanakanay daholo, na de fa lehibe aran'ireo hoe reto ny karama, ty ampidiriny dada, ty ampidiriny neny. De manao kajy reo, ohatrinona zany fitambaran'le izy miditra. Rehefa avy eo amin'izay ndao ndraika ditsika le mivoaka, ty ny hofa-trano, ty ny jirama, ty ny écolage, ty ny ina sisa, de ohatrinona sisa ny tavela. De eo zany zareo voagaga hoe ay tonga de lany zany le karama, lany le karama fa mila manao zavatra hafa ampidiram-bola zany zay vao afaka mividy zavatra. De fantatry ny ankizy tsara zany de rehefa mangataka zavatra zareo de hoe tsy maika ty neny na tsy maika ty dada, fa rehefa mba manambola de mba vidio an'izao zay. Tena vaky mihitsy ny fonao, tena ohatrany hoe efa fantatry le ankizy zany hoe sahirana le ray aman-dreny hoe tsy manana, de zay ny ataony. Satria tadidio fa ny manan-karena tsy mila ianarana, io tsy mila ianarana, fa ny mahantra sy ny hoe tsy manana tsy ampy tena mila ianarana. Misy zany choqué be raha voatratra an'io. De mahatonga na manao transparence amin'ny zanako ohatr'izay zany de io le fifandraisana am-po. Tiako zany ny zanako tsy hanafina zavatra amiko. Zay zany nenakam hoe za tsy manafina zavatra amindreo, de reo koa tsy manafina zavatra aminahy. Ohatra zao ny zanakay na de fa lehibe aza reo de zahay aty tena na de any andafy ara reo, tena zahay aty Madagasikara ilazany vaovao. Ohatra hoe ny amin'ny vola io zany, mbola vao manao entretien reo de efa miteny ny karamandreo, miady karama. Azonareo hoe tena hoe zany satria fa fantany hoe ao amin'ny famille zany nenay tsy afenina zany karama zany, zavatra natao tsy afenina. Satria raha vao ohatra zany tsika tsy mahalala koa hoe ohatrinona ny karaman'ny zanatsika, nefa zazany kolokolotsika atao, tsika nanao investissement marary ihany. Tsy le hoe tsy afantaranao l'izy fa mba hoe zavatra tsara sy ratsy zany zaraina. Raha zavatra tsara raha tsy zaray zanakao aminao de manahoana ny zavatra ratsy, ahoana ny zavatra mampalahelo, satria zavatra tsara zany karama zany. Dikan'izany zany tsika ray aman-dreny tokony tsika no mifandray amin'ny ankizy voalohany, tsika no hitantarain'ny ankizy ny zanatsika ny zavatra manahirana sy ny zavatra mahafaly anazy. Zay zany le fifandraisana po amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Raha vao tsika tsy sahany ankizy hitantaraina ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy de tadidio fa mitady olo-kafa izy hitantaraina an'izay, indrindra ny olana an'izany. De raha vao izy samy izy, raha vao samy zaza no mifanampina mifampitantara problème na olo-kafa, de eritreretinareo hoe ame solution tsara ve? Tena hoe tsisy efa tsy tsika ray aman-dreny. Tsy haiko aloha hoe za zany tena mahita hoe ny namana amin'ny ankizy tsy de tena fiable ny ina moa zany hoe famahandro zareo olana ny ankizy, fa amiko zany tokony hoe ny ray aman-dreny no hitantarain'le ankizy ny zavatra mahazo anazy. De nenay zany ohatra zany hoe tsy mifanafina, misy zavatra de tonga de miantso zareo moa fa tsisy eto aminay fa samy any ivelany any daholo, fa vao misy zavatra mampalahelo na misy zavatra mahafaly tonga de tsy miandry 10 minitra, na amin'ny firy alina na amin'ny firy atoandro na firy ny décalage de mitantara ty aminay ny zavatra tsara, ohatra zany koa ny zavatra ratsy. Ka ny tiako tenenina amin'izay zany hoe le zao vitantsika ihany, le anafinafina ny zavatra amin'ny zanatsika, fa ny olana de hoe iny eritreretiny hoe zay ny fomba, hoe ay ve rehefa misy zavatra manahirana tsy tantaraina amin'ny olo-kafa, ay ve rehefa misy zavatra ny vola azo tsy tantaraina amin'ny olo-kafa. De raha mety amintsika tsy mahalala ny karaman'ny zanatsika
mety amintsika tsy mahafantatra ny inona momba ny fiainantsika de momba ny fiainany zanantsika tsy maninona zany hoe inona tsisy fantatrao momba anazy nefa zanakao satria fa lehibe hony izy de safidy zay fa ny anahy tiako zany hoe ny zanako miconfie zavatra amiko mitantara zavatra aminahy na ny manahirana na tsy na ny fifaliana zany de isan'izany ny karama fa miteneniko fotsiny hoe karaman-dada sy neny tsy tantaraina manolona fa zavatra aloha mijanona ho antsika zany de izay indray zany tiako lazaina amin'ity resaka fifandraisana ty averiko tsara hoe inona zavatra tokony lazaina amin'ny ankizy tsy lazaina io de arakaraka rehefa manafina amin'ny zanakao anao rehefa misafidy hoe tsy hanome information ho an'ny zanakao de tadidio fa zay ny eritreretin'ny norme hoe za koa zany rehefa lehibe tsy tantaraiko amin'ny mamako na amin'ny papako ny vola miditra amiko de raha tantarainao koa zany le izy de lasa normal sy naturel amin'ny zanakao ny mifampizara ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy rehetra de tsika ray aman-dreny tsy vita io fitaizana io na de lehibe aza ny ankizy zay zany le lainga voalohany indrindra tsy nampoiziko zany netrehatra hoe rehefa 18 ans zanako de afaka madiodio za tsia lainga vandy ny zaza reto génération vaovao reto sarotra matotra de tsika ohatrany tsy ho afaka amin'ity maray aman-dreny ty mihitsy na lehibe takiny ahoana ara zareo ka tsy alovy akekezina izy tsy alovy atao zay azahoana ny foniny de am'izay zany mba ahafahantsika miakompagnie anazy satria tena sarotra maleo tena sarotra matotra reto ankizy vaovao reto fa raha mahita zavatra tsaratsara nareo de mba zareo ihany fa zahay ohatrany tsy de tena naintaiza angambany fa nenainy zaza na de fa lehibe fa adulte aza ohatrany tsy mety maleo tena mihitsy ok zay ara de mba atovy ao amin'ny commentaire ny hevitra raha ohatra ka sitraka ao de aza dino misabone amin'ny page Rijasoa Manana bye bye